Asa mitory fibebahana izany lohateny fohy izany no anasako anao indray ampitiavana amin'ity maraina. Miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny toerana maro samihafa, tsika maro be dehibe manaraka izao fandarana izao. Natrahatra ity maraina ity ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famondram-pony, ny fitiavany ho aminao ary ny fiadanany ny anjaka tanteraka ampon'ny tsirairay avy. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao indray izahay noho ny famondram-po sy ny fitiavanao anay ka nahatraranay ity maraina vaovao ity. Mamela ny helokay ary mamondra fo aminay ankehitriny ary. Raha hiaraka andinika ny teninao indray izahay dia tomoera ty amponinay amin'ny lalan'ny fanena masina. Aminaran'i Jesosy. Amen. Asa mitory fibebahana. Ny andininy natao tadiana dia ao amin'ny bokin'i Jona toko voalohany ka ny andininy fahasivy manao hoe: dia hoy izy tamin'ireo Hebreo ary Jehovah Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny lanitra sy ny nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Ry mpiara-midinika namana, mbola ao amin'ny bokin'i Jona no diniantsika amin'ity maraina ity. Fantatsika tsara fa nananafatra manokana ho an'ny vahoaka ny Ninive Jona. Izao no voalaza ny Jona toko 7 ka ny andininy 2 manao hoe: ary Jona ny atomboka nandeha tao an-tanàna lalana ndray andro ka nitory hoe: raha afaka 7 andro dia ho ravana Ninive. Ary Jona ny atomboka nandeha. Io mahafinaritra zany teny zany. Nanapa-kevitra Jona andeha. Ry mpiara-midinika namana, manapa-hevitra andeha. Ary inona ny afatra nefa? Afatra manahirana, tsy tian'olona. Afaka 7 andro dia ho ravana Ninive. Zany no toriteny nataon'i Jona. Afaka 7 andro dia ho ravana ny tanàna, ho ravana Ninive. Mazava ny toe-javatra voaheloka ity tanàna lehibe ity. Zao nefa ny zavatra nitranga, tsy noravana indray Ninive. Fa inona no zavatra niseho? Io amin'ny andininy 5 dia nino an'Andriamanitra ny mponina natao Ninive, ka niantso fifadian-kanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Nino an'Andriamanitra ilay tanàna hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely indrindra. Ary na ny mpanjaka aza, andininy 20 ary noho reny efa reny mpanjaka Ninive zany, dia nitsangana tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisotra ny akanjo-boninahiny, dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenona. Ary nasaina natsoina sy nambara era Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe: aza vela isy anindry hanina akory na ny olona na ny biby, dia ny ondry amano sy ny omby, eny aza vela isy hinana na isotro akory ireo. Vahoaka samy isarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy. Ary aoka samy afony lalany ratsy sy ny fandozana iny an-tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy ho lany ritra isika. Antso ho amin'ny fibebahana. Ny ray tanàna, lehibe, ny kely, ny rehetra, samy nandalo an'izany fiovam-po zany. Lay tanàna ray manontolo no nibebaka. Dia zao notoy ny andininy 10. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'izy ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalany ratsiny. Hitan'Andriamanitra ny fialana amin'ny lalany ratsiny. Andriamanitra ry mpiara-midinika namana, mahita ny fiovam-poko, mahita ny fanapahan-kevitra raisika, mahita ny fiovanao, ny fialanao amin'ny faharatsiana rehetra. Andriamanitra mahita. Azo antoka koa fa Andriamanitra mahita ny amafy ny fonao, amafy ny foko, mahita ny fifikirako amin'ny faharatsiana. Teto dia nafinahitra, hitan'Andriamanitra ny fiovanpon'izy ireo. Ny riko dia zao, mba ho hitan'Andriamanitra ihany koa ny fiovanpoko sy ny fiovanponao, hiala amin'ny faharatsiana rehetra. Dia nitohiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamilizany azy ka tsy nataony izany.
avotra voavonjy noho ny fivepahana ity tanàna ity. Ary tamin'ny fotoana io nankalazaina sy ny miambonina teo amin'ny mpanomposambo rehetra ny Andriamanitry ny Israely ary dia noajaina ny lalàn'Andriamanitra. Nampalahelo anefa toa vetivety ihany zany fanapahan-kevitra izany, fantatsika tsara teo amin'ny tantara. Fa fotoana fotaoriana zany dia lasa remby ny firenena manodidina azy. Ninive satria nanadino niala tamin'Andriamanitra ka nandita amin'ny fiafonavonana. Ry mpiara-midinika namana, amin'izao tontolo izao ankehitriny ihany koa, dia ho marobe ny olona maneran-tany andrela antso manao hoe miala aminy ianareo rioka mba tsy mbona anareo taminy ary mba tsisy azonareo ny lojanjo azy. Maro ny olona hiala ka hiverina indray safidy hanohatra an'ilay biby ity fa kosa hiandany hitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoana amin'i Jesosy. Amin'ireny fanapahan-kevitra ataon'ny olona ireny dia tsy enjery amin'izy ireny tahaka izay nanjo tamin'ny olona ataon'ny Ninive fitsaran'Andriamanitra ho an'izay very. Ry mpiara-midinika namana, misy faminaniana sasany izay tahaka fanambaran'Andriamanitra momba fandravana Ninive dia misy fipetra oravana raha toa ka tsy miala amin'ny ratsy rehefa vokareo. Fa misy kosa faminaniana izay tsy misy fipetra mifandraikendrina amin'ny fiverenan'i Jesosy fandroana. Dia izao ninona mety ho fanapahan-kevitry ny olona tsy maintsy oravana ho avy Jesosy. Fa amin'izay fotoana izay kosa nefa ny asa sy ny safidy nataony tsirairay avy no hamaritra ny toerana misy azy, na izy hiantso hoe indro ilay efa nandrasanay, na izy hiantsony hoe ry vatolampy mianjera aminay. Ry mpiara-midinika namana, mbola mitohy ankehitriny ny asa fitoriana ny fibebahana miantefa amiko sy miantefa aminao. Inona ny fiatraikany fitoriana filazantsara ho atam-poko sy atam-ponao ny faniriana mba hitondra fibebahana ho antsika ane ireny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ireny. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay, misotranao izahay no fitiavanao anay ka nahafahanay nandre zany afatra mavesa-danja avy aminao izany ka mitarika anay ho amin'ny fibebahana hialanay amin'ny faharatsiana rehetra satria ho avy ny fotoana hiverenany zanakao ka andray anay ho an'ny aminy ary ho ravana ity izao ny tontolo izao misy anay ity. Irenay tompo mba tsy hanisany izay hiara-ny fandravana izahay fa mba ho anisany kosa ny ho raisinao ho amin'ny famonjena. Dia mitahiry anay, mitahiry eto mpiara-midinika amiko eto amin'anaran'i Jesosy. Amen.